Izay ny makasika ziny efa mikarbaolana zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao andrasana ny makasika izay fa ato anatin'ity sary manaraka ity kosa no anarahantsika ireo vaovao tapatapany. Hitany alahady lasa teo ilay tovolahy namono ilay vehivavy nitaiza izay vice-présidente ny Akamaso Etsy Andralanitra fantatra amin'ny anarana hoe avotry ny aina Erlala Jackie rehefa nokaroina volana maromaro taorian'ny namonoana an'ilay Ramatoa ny raika amin'ny roapolo ny volana May enina amby folo sy roa arivo lasa teo. Ankoatran'ny Jackie anefa dia nisy olona telo izay marina fa taizana avokoa ka ny roa dia anadain'ilay Ramatoa ihany izay efa nampidirina amponja voaroiroy tamin'izao raharaha izao. Tamin'ny fahavelony dia efa nilaza ilay Ramatoa fa raha toa ka any ny andro hamoizany aina dia ireo olona akaiky azy ihany no mety hahavanona izany ary tena hita ankehitriny fa marina avokoa izay nolazainy. Androany fantatra fa atolotra ny fampanoavana an'i Jackie sy ireo telo lahy hafa. Mahita fomba vaovao hatrany mpangalatra raha resaka halatra fiara no resana eto Andrenivohitra. Nisy lehilahy iray nikasa hivarotra ny fiarany 4x4 ka omaly no fotoana nanaovana andrana ilay fiara ary nentina teny Ambohipo sy Ankatso. Talohan'izany rehetra izany anefa dia nilaza ilay lehilahy mpividy fa any anabavy ilay fiara fa tsy azy. Rehefa tonga nefa ny fotoanan'ny fanomezana dia nilaza indray izy fa mbola tsy vita takalo ilay vola satria mbola euro fa aleo aloha atao ny andrana. Mailo avy hatrany nefa ilay mpamily fa nisy fiara telo hafa nanaraka azy ireo ka navilina akany Antsahabe ny lalana. Saika hijanona ilay mpamily fa norahoanan'ilay lehilahy tamin'ny antsy ka raikitra ny ady. Tafavoaka ny fiara ilay mpangalatra ka niantso vonjy ilay mpamily. Tonga ny fokon'olona ka nodarony teo ilay mpangalatra ary nentina tany amin'ny polisy avy eo. Efa fanao ny any amin'ny faritra atsimo nosy iny ny mampoaka basy rehefa misy lanonana atao. Ny alahady lasa teo dia nisy fampakaram-bady tao Besavo, kaominina Mandronarivo, distrikan'ny Beroro. Ka rehefa vita ny fangatana dia raikitra ny fanapohana basy. Zava-doza nefa no niseho fa lasa tany amin'ny tovovavy iray izay vao 20 taona monja ilay bala ka ny tendany no vota amin'izany ary nitarika fahafatesana ho azy izany tamin'io fotoana io ihany. Voatazona tao amin'ny zandarmaria pirenena avy hatrany ilay olona ny tanany basy ary mbola atao fanadiadiana.